Asio manokana ny mahakasika ny angovo satria mahita isika fa misy ny fahasairana mbola tena milafio antsiresaka afa-tsy ny delistage fotsiny isika mazava ny politikatsika eo amin'ny angovo akehitriny ary efa misy vavasa misokatra sy manomboka akizana samafisy momba izany ao anatin'izany indrindra ny fanampiana ireo mpindrano lehibe amin'ny karana herinaratra ampin'ireo fotodrafitrasa samy hafa indrindrindrindra ireo izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro tsy sanatry ka aloatra izangilo fa ny marina dia marina antrano mizaka ny vokatsy ny vina tsy dia natakadavitra loatra tamin'io lafo io sika hatramin'izay efa teo masoandro teo rivotra teo indraindany angamba vokatry ny korotana ara-politika ka nanjary tanga vadikely sy ny tantara antsika koa ka tsy nahafahan'ireo mitondra tany aloha nampitonzo miezaka izay tokony atao.